Ity horonan-tsary ity dia natao ho fampahafantarana ny momba ny Dina, ny famolavolana sy ny fanatanterahana azy. Andriana antenaina manitra, mpahay lalàna, izy no mpampiofanantsika amin'ity indray mitoraka ity. Alliance Voahary Gasy dia fikambanana anankiray lehibe manerana Madagasikara miaro ny tontolo iainana izy ireo. Zany tontolo iainana zany fantatsika nefa fa tsy resaka le hoe fiarovana ny zava-maniry sy ny biby ao anatiny fotsiny zavatra imasoana amin'izany fa ny olombelona indrindra izay mivelona miaraka amin'ireo zavatra tontolo manodidina azy ireo ka zava-dehibe tokoa ny fitandronan'ireny zavatra ireny zany amin'ny alalan'ny fitsipim-piarahamonina izay apetratsika ao anatin'ny faritra anankiray na fokontany na commune na hatramina faritra ara mametraka izany fitsipika ifehezana an'izany fitandronan'ny tontolo iainana zany dia zay moa zany ny atongavana eto androany iresaka momba ny dintsika atin'le faritra anankiray araka ny teneniko teo hoe commune na fokontany na faritra mihitsy satria amin'izao efa misy dina iraisam-paritra zany eto Madagasikara zay efa misy dia le olona ireo mihitsy zany mandrafitra anazy fikambanana io mety fokon'olona mihitsy mandrafitra an'le dina inona ny zavatra ho soratany eo amin'le dina zavatra ho fihezany filaminam-bahoaka ve sa fitandronan'ny tontolo iainana sa inona ny ao anatiny dia malalaka soamantsara zany reo fokon'olona reo andrafitra an'izay dina zay zany ny dingana voalohany amin'le anakefatra ho resantsika. Rehefa vita le dingana voalohany zay dia misy ambaratonga-pahefana isatsokajiny zany tsy maintsy ampandalovana io dina io zay zany le dingana faharoa. Izy avy ary reo ambaratonga isatsokajiny reo voalohany zany rehefa voarafitra le dina nataontsika fokon'olona na fikambanana iny dia alefatsika ao amin'ny Ngamera le izy zany eto zany Ngamera zany de ohatra zany ny commune Tsianisiha dia alefatsika ao aminy lay dina ataontsika hoe farany 30 andro aorinany navitanareo an'le dina dia ometsika ny Ngamera le dina io zany ho jereny sao dia mbola misy zavatra tsy mety na fanamariana ho ataon'ny Ngamera zany. Manarak'izay ao anatin'ny zay fotoana zay dia ampitany Ngamera ny filakevitra communal le izy fantatsika daholo ngamba hoe inona ny filakevitra communal zany conseil communal zany dia ao anatin'ny 10 andro manisa tsara sika 10 andro rehefa hitanareo fa tsy nivoaka tao amin'ny Ngamera zany le dina io satria be da be ny olona miteny hoe manao dina izahay tsy hitany nalehan'le dina fa nanjavona tsy hitany nalehany manana 10 andro zany tsika rehefa mivoaka ao amin'ny Ngamera sy ny conseil communal io dina io antany anazy hoe nakaiza le izy satria rehefa aveo rehefa vita ny fanamariana na tsisy fanamariana intsony izy dia alefany makany amin'ny district indray le dina rehefa aveo zany hoe 10 andro ihany zany tsy maintsy mameny heviny Ngamera sy ny conseil communal dia alefany makany amin'ny district le dina. Rehefa tonga any amin'ny district indray le izy dia mandinika an'le dina indray koa ny district sao dia manana fanamariana ho atao ao anatin'le dina izay dia rehefa tsy manana fanamariana intsony izy raha manana fanamariana moa izy dia mbola averiny midina makaty amin'ny maire makaty amin'ny fokon'olona indray hoe misy zavatra mahitsiny fa raha tsy manana fanamariana intsony izy mikasika ny dina dia manana 10 andro ihany koa ny ao amin'ny district zany ampitany an'iny dina iny makany amin'ny tribunal tonga makany amin'ny tribunal mihitsy zany io dina io fa tsy ho arafitsika hoe aty amin'ny fokon'olona na fikambanana aty amintsika fotsiny dia rehefa aveo manao sonio ny olona maromaro dia hoe ho ampiaritsika tsy azo ampiarina zany ny dina raha tsy tonga any amin'ny tribunal rehefa mahazo an'le ataontsika hoe fanomezan-kery sika rehefa aveo dia rehefa manana an'le 10 andro ny district andiniana azy ka tsisy fanamariana intsony ho ataony dia alefany miakatra le dina rehefa aveo makany amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany zany na le ataontsika hoe tribunal de première instance rehefa vita zany le 10 andro dia rehefa aveo indray ny fitsarana rehefa tonga any amin'ny fitsarana izy io dia alefany makao amin'ny fampanoavana fantatsika ngamba fampanoavana le parquet zany indraindray rehefa misy olona manao tetikala na misy olona mandoro tanety dia hoentin'ny mpitandro filaminana gendarme makao amin'ny parquet hitsarana azy le fandikan-dalàna ataony. Dia ny fampanoavana manana 3 andro amezan'ny feteniny rehefa aveo mikasika an'le dina hoe manaraka ny didy aman-dalàna ve ny zavatra voarakitra ao anatin'le dina sa tsy dia rehefa aveo raha ao anatin'le 3 andro io zany izy tsisy moa zany dia ampitainy makany amin'ny
tribunaly fitsarana ambaratonga voalohany le izy a raha manana fanamariana izy rehefa aveo a dia ho alefany le fanamariana dia miverina mazava loatra le dina fa tsy ho azo atao no mitsara anazy aloha dia rehefa tonga any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany le dina io dia ho tsaraina pabe maso zany a zany hoe misy fe-potoana hiatsony an'le olona fikambanana na solotena pokon'olona zany a miaraka amin'ny manam-pahefana avy aty atoerana hiatrika an'le fitsarana dia mamoaka didy zany le fitsarana rehefa aveo a hoe nanapa-kevitra izy fa omena hery le dina fa manaraka ny didy aman-dalàna rehetra ny zavatra voarakitra ao anatiny tenentsika moa hoe na fokon'olona zany a mandrafitra an'le dina feno 12 taona ny mpikambana rehetra atao anatin'le fokon'olona na fikambanana izy a dia ny fikambanana mijoro ara-dalàna dia reny atota taratasy rehetra reny zany ampiarahana amin'le dina daholo a mba ho feno rehetra fepetra rehetra azohan'le fitsarana mitsara n'le le dina napetraka aminy ka amoahany an'le didy ho fanomezan-kery rehefa aveo rehefa mivoaka le fanomezan-kery raha tanytika mivoaka somatsara dia mahazo an'le fanomezan-kery zany tsika misy taratasy omeny zareo amin'ny tribunal a dia hoentina amin'izay zany le dina iny makaty amin'ny faritra na ny commune na ny fokotany ho atao ampalalana pabe maso ny fokotany sy ny olona rehetra ao amin'ny faritra zany a mety anana endrika ho atao petadrindrina izy io a na tsaratsara ihany koa zany a kabarina amin'ny apabe maso ohatr' zao hoe le dina nataontsika teto amin'ny fokotany na nataontsika fikambanana ohatr' zao zany a dia efa nahazo fankatoavana nyvoaka somatsara tany amin'ny fitsarana ka dia manomboka izao zany a dia miatra eto amin'ny commune ohatra commune Tsianisiha le dina nahazo fankatoavana rehefa aveo. Ny atao hoe dina dia fitsim-piaramonina ifampifehezana ankatoavan'ny be sy ny maro izay mpikambana ao anatin'ny fokon'olona feno 12 taona na avy amin'ny fikambanana ara-dalàna izay ampiarina rehefa mahazo fanomezan-kery sy ny nampahafantarina ampahibe maso. Manana 30 andro ny fokon'olona metrahana volavolan dina ao amin'ny ben'ny tanàna izay manana 12 andro andefasana azy ao amin'ny district izay manana 12 andro andefasana azy any amin'ny fitsarana izay mandefa any amin'ny fampanoavana. Manan-kery ny dina rehefa hita fa tsy mifanohitra amin'ny lalàna velona. Tsy maintsy ampahafantarina ny olona amin'ny alalan'ny afisy na kabara nefa vao tena manan-kery. Inona koa zary ny zavatra atao raha misy mandinika ny dina efa manan-kery? Navy le dingana tsy maintsy hoarahantsika. Raha misy olona anankiray nandika le dina efa nahazo fanomezan-kery teo zany dia inona ny zavatra ataontsika? Dia eo zany tsika misy an'le komity mpanatanteraka ireo zany a manatanteraka an'le dina ireo. Dia tsika zany rehefa misy olona mandika dina dia manao tsika aloha fitaraina na atsoratra, tsy maintsy atsoratra fa tsy ambava hoe makany amin'le komity mpanatanteraka ny dina dia miteny fotsiny hoe tsy nga lehiben'ny komity misy olona manao atsaka sy ohatr'izao tsy atao fa tsy maintsy atsoratra ny zavatra atao zany. Dia alefantsika eo amin'le komity mpanatanteraka ny dina le fitaraina na atsoratra dia rehefa aveo ao anatin'izay fotoana izay izy ao anatin'ny 30 andro tsy maintsy misy fanapahan-kevitra raisiny zany ao anatin'ny 30 andro satria rehefa mametraka n'iny fitaraina n'iny tsika dia meny tapakila kely zany anapirofontsika fa voarainy zareo amin'ny komity mpanatanteraka ny dina le fitarainantsika dia manomboka le daty misoratra eo amin'le tapakila fanamarinana na raisany ihany izy eo zany mikoty le 30 andro manisa 30 andro sika fa tsy maintsy misy zavatra mivoaka eo amin'izay zavatra zay anapahan'ny komity mpanatanteraka ny dina ilay fanjikana dina nataon'ilay olona. Dia ao aorian'izay zavatra zay mialohan'izay aloha zany dia tsy maintsy atsoina le olona miatrika an'le dina zany hoe misy ny mpitory eo solotena mpikambanana na solotena pokon'olona dia le olona toriana ny fe-potoana anaovana an'io indray mena 12 andro meloa le olona zany ampanatsoina amin'ny taratasy izy misy convocation kely iny omena azy zany dia hoe ianao zany hitan'ny olona fa nandika ny dina ohatr'izao taty amin'ny faritra ka dia atsony ianao hiatrika ny raharaha eo amin'ny komity mpanatanteraka ny dina miaraka amin'ny mpitory anao dia manana farafahakeliny zany tokony hanana 7 ka hatramin'ny 12 andro ao le olona mialohan'ny etsona azy amin'le convocation zany hoe raha nomeko fetsona izy androany dia mety afaka misy fotoana zany hoe raha amin'ny herinandro ambony afaka herinandro izy zany natao datin'le convocation hoe io ny atrehana mba azony miomana zany amin'le izy fa tsy hoe atsona izy androany dia raha pitso ianao tsy maintsy tonga eto fa misy fe-potoana koa zany ho jerena mikasika an'izay zavatra zay. Dia rehefa
vita daholo zany zay ambara tonga rehetra zay tapitra ny 30 andro. Inona zany ny ataon'le komity mpanatanteraka ny Dina rehefa tapitra ny 30 andro? Rehefa vita ny fiantsoanan'le olona kefa natrihan'le ady zany dia inona ny ataony? Mamoaka fanapahan-kevitra. 30 andro izy tsy maintsy mamoaka fanapahan-kevitra. Dia mety koa anefa izy rehefa tapitra le 30 andro tsy mamoaka fanapahan-kevitra akory le komity mpanatanteraka ny Dina fa nitazominy tany fotsiny le izy dia tsy fantatry le olona hoe inona le zavatra tokony ho ataony rehefa avy eo. Dia eo amin'izay zany le ady hevitra misokatra rehefa avy eo hoe rehefa tapitra le 30 andro ka tsy nandray fanapahan-kevitra le komity mpanatanteraka ny Dina dia azo atao mampiakatra ny raharaha eny amin'ny fitsarana. Zay zany satria fantatra ny fitsarana zany rehefa tsisy taratasy tonga satria raha nandray fanapahan-kevitra indray izy dia le fanapahan-kevitra ndraisin'ny komity mpanatanteraka ny Dina io omena ny be ny tanàna, omena ny lehibe ny distrika, omena ny fitsarana mazava loatra dia fantany hoe nisy fanapahan-kevitra niraisina zany tao. Rehefa tsisy taratasy tonga any amin'ny fitsarana, tsisy fanapahan-kevitra niraisina zany tao dia eo tsika afaka mampiakatra ny raharaha any amin'ny fitsarana dia manamarina izy hoe mikasika ny Dina ohatrao zany tsisy fanapahan-kevitra nefa reto daholo ny atota taratasy fa nitaraina le olona ho fampiarana an'le Dina dia tsy nanapa-kevitra nefa ny komity amin'izay fotoan'izay zany ao anatin'ny 10 andro na tapitra n'le 30 andro tokony amoahan'le komity fanapahan-kevitra zay 10 andro 10 andro raha tsy namoaka ny komity aorinan'le 30 andro dia manana 10 andro zany ianao 10 andro aorina andefasana le raharaha eny amin'ny fitsarana. Zay zany izy raha tsy nanapa-kevitra. Fa raha nanapa-kevitra indray kosa ny komity namoaka didy zany ny komity mpanatanteraka dia araba soa araba tsara raha namoaka didy izy zany tanterahana le Dina. Fa nefa kosa raha ohatra izy namoaka didy ka tsy afapo le olona eo zany matetika ny tsy afapo le olona mety nitoriana dia amin'izay fotoan'izay koa manana 12 andro indray 12 andro indray zany raha namoaka fanapahan-kevitra ny komity ka tsy afapo le olona nitoriana dia afaka ampiakarina eny amin'ny fitsarana koa ny raharaha. Le tenentsika moa hoe inona mety antony ampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana, tsy resaka hoe le ao anaty Dina efa mazava loatra zany le tenenao nefa mety misy mandika an'izay ihany koa. Fa manaraka an'izay ihany koa mety le nitenentsika teo hoe le mpikambana amin'ny komity mpanatanteraka ny Dina misy fihavanana amin'le olona amin'le olona toriana dia nefa le olona io misy fihavanana dia mbola mandray anjara ao anatin'le fitsarana le raharaha ihany nefa tokony tsy azo atao zay nefa fantatry le olona nitoriana tsara fa mbola ao izy dia mety anisan'ny azo ampiakarana ny raharaha eny amin'ny fitsarana zany zay hoe tsy narahana le paikady tokony atao satria olona tokony tsy tsara le Dina fa misy havany eo dia natao ihany dia zoanao koa zany zay manana 12 andro ianao dia namoaka fanapahan-kevitra ary ny komity mpanatanteraka ny Dina hitondrana ny raharaha 12 aorina namoahana le fanapahan-kevitra zany 12 andro dia afaka hoentinao eny amin'ny fitsarana ny raharaha hijerena an'izay zavatra satria mety mahatsiaro izy zany hoe tsy najaina le zoany tao anatin'le fanaovana an'le Dina io dia zay zany antony anankiray mety ampiakarana ny raharaha eny anivon'ny fitsarana zany. Ankoatran'izay ihany koa nefa tsara ho marina ihany koa hoe inona ihany koa ny antony mety hampiakatra ny raharaha momba ny Dina eny amin'ny fitsarana satria arakaraka le fanontaniana teo zany dia hoe raha ohatra ve zany nanao an'le fandikana Dina dia efa nisaziana manao ny vony Dina dia amboariko le toerana nanaovako atsaka teo tsy maintsy mamboly hazo manamboatra an'le zavatra nisombako iny dia mbola hiakatra raharaha eny amin'ny fitsarana ihany koa le izy dia ny valina zany dia hoe raha misy endrika fandikan-dalàna amin'ny resaka famaizana sy amin'ny resaka didy aman-dalàna mikasika an'izany efa niteneniko teo ohatra hoe nanao asa tao amin'ny toerana anankiray Voahary dia nisy olona nangalatra sokatra na ohatra zany ankoatra ny Dina mety mahazo azy misy lalàna mifehany ireny fiarovana ny biby ireny zany sy ny zava-maniry eto amintsika dia misy sazy famaizana fampidirana ponja sy ny karazany izy ireny dia iny indray zany mbola hafa ihany koa miohatra amin'le resaka fampiarana ny vony Dina zay endrika famaizana hiakarana eo amin'ny fitsarana zay mety hanana endrika ihany koa mety angatahan'ny olona mpitory onitra aminao zany ankoatra n'le Dina no resahantsika teo. Tsy adino zany mandefa ny fitarainana antsoratra any amin'ny komitiny Dina mandray tapakila fanamarinana ary miandro ny fanapa-kevitry ny komity ao anatin'ny 30 andro. 12 andro ny fe-potoana omena alaina andika Dina mba hitsarana azy.
raha tsy mamoaka hevitra ao anatin'ny 30 andro ny komitiny Dina dia azo atao mampakatra izany ao fitsarana ao anatin'ny 5 andro. Raha mamoaka hevitra ny komity nefa tsy mahafapony andany sy ny ankilany dia azo atao ny mampakatra izany ao fitsarana ao anatin'ny 12 andro. Na dia efa nanefa ny Dina aza ny olona izay nandiky izany dia mbola mety hakatra fitsarana satria fanefana ny tsy mety tamin'ny fokon'olona ny Dina ary fanefana ny tsy nety natao tamin'ny fanjakana ny fitsarana. Nofaranana tamin'ny fanontaniana miendrika lalao ny fampiofanana. Vehivavy no nahazo ny loka voalohany.